JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Mivona ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ary maro ny tranga tsy fahita teto amintsika hatray ny seho eny anivon'ny fiarahamonina. Mampiasa saina ireo ray aman-dreny izany miampy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny loza mety ateraky ny fiparihan'ny zava-mahadomelona eny anivon'ny fiarahamonina. Nandray fanapahan-kevitra ny ampy ato amin'ny asansy anafoana ny fanendrena ireo solotenan'ny ministeran'ny fitaterana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanan'ny kompani Air Madagasikara ny ministra Ranjatoela Roland. Nesorina tsy ho mpikambana intsony araka izany Mamy Rakotondrainibe sy Irina Rakotomanga, filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny kompani sy ny filolefitra. Misy eo amin'ny endrika maro ny herisetra mahazo ny zaza malagasy amin'izao fotoana, ankoatra ny tranga fanolanana re matetika eny anivon'ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny endrika herisetra vaovao mahazo ireo zaza sy tanora noho ny firoborobon'ny tambazotra serasera Facebook. Ny tombo 20 hatramin'ny 570 ny taxi borosy mihazo any Antsirabe amin'izao fetin'ny Pentekosta izao, ary nasiana lamina manokana ny ady amin'ireo mpitatitra tsy ara-dalàna ho an'ny mihazo any Mahajanga kosa, mitovy amin'ny andavanandro ny mpandeha araka ny fanadihadiana. Resaka iraisam-pirenena na eo aza ireo takaitra maro noho ny fanafihan'ny Rusia any Ukraine. Nanambara ny filoha Volodymyr Zelensky fa tsy resy izy ireo tao amin'ny tambazotra serasera Instagram. Narantavakefy ihany koa ireo fitaovam-piadiana rosiana azon'izy ireo anehoana fa anady ny firenena ary mahazo vokatra. Ny andinindinindreo raha ianao afaka fotoana fohy. Migadona ny amvalora tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Tena ny araba tombo kilasy tongo vavy ary saiko ampanajana ihany koa ianao anarak' izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia mivoana ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana ary maro ny tranga tsy fahita teto amintsika hatrizay miseho eny anivon'ny fiarahamonina mampiasa saina ireo ray aman-dreny izany miampy ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny loza mety ateraka ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona eny anivon'ny fiarahamonina. Manjavozavo tanteraka araka izany ny hoavin'ireo ankizy sy ny tanora malagasy Gaëtan Andriatsilavo. Mivaona amin'ny soatoavina ny malagasy ankehitriny ka miforona avokoa izao tranga mampiasa saina sy manakorontana eny anivon'ny fiarahamonina rehetra izao. Misy tranga hafahafa manaitra ny sain'ny be sy ny maro ary toa tsy takatry ny mpitandro filaminana ny tena antony sy ny tian'ireo mpanao ratsy atao. Fanontaniana maro no mipetraka manoloan'ireo tranga fakanankeriny eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ireo. Inona ny tandrony ary toa tsy mangatakatakalo akory? Iza no ao ambadika sy ny sisa. Ny verimberina ary ny anahazo vahana ihany koa tato ato ny von'olona. Fandikan-dalàna omanina, fanafihana amin'ny tampiadiana ary toa tsy afa-manoatra mpitandro filaminana manoloan'izany. Mampiasa ny saina ray aman-dreny izany, indrindra ireo mananjanaka tovolahy sy tovovavy. Mampiasa saina ireo ray aman-dreny ihany koa fanampin'izay ny ady amin'ny vidim-piainana, ny hoavin'ireo tanora manoloana ny rendrarendra n'izao tontolo izao, raha tsy ilaza afa-tsy ny rongony sy ny zava-mahadomelona izay miparitaka eny anivon'ny fiarahamonina. Miamahazo vahana ny fofoana zava-mahadomelona ataon'ny tanora, ny herisetra, ny fanolanana. Ary ny tena olana goavana, manodidina ny sekoly no ahitana ireo mpifoka zava-mahadomelona ireo, manakaiky sekoly no ahitana bara, ary toa tsy misy intsony ny fanaraha-maso azy ireny. Sarotra ho an'ny firenena no anarina ireo ka hanabe araka ny tokony ho izy, ireo ankizy sy tanora. Ny fanabeazana izay tsy nitsahany totongana araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Mitombo ny tany fandaozana sekoly, ary vitsy ireo tafiakatra amin'ny ambaratonga ambony. Manjaka ny kolikoly, raha tsy ilaza afa-tsy ny fandraisana mpiatsa-panjakana ireo mpampianatra, any ka miteraka fahakeviana ho an'ireo mpampianatra mahatsiaro voailikilika sy atao anjorom-bala. Fa ny tena ady izay goavana sy mamboatry firenena dia ny fitiavan-tena ka tsy mahay mitsinjo ny hoavy, ringanina ny biby sy ireo zava-mananaina mampiavaka ny Madagasikara, potehana ny ala sy ny tontolo iainana, aondrana ny tsokosoko ny harem-pirenena. Ireo rehetra ireo no mila fanomezan-tanana raha tiana ny anomana hoavy mamiratra ho an'ireo ankizy sy tanora malagasy. Tokony kaondoa, hitady vahaolana ireo fikambanana, antoko-pinoana, fiarahamonim-pirenena, mpitondra fanjakana sy ny sisa,
ka hampiatra izany ao anatin'ny fotoana fohy tsy ho tara loatra. Matoanda tsoratra ihany iny fa mbola isany vaovao mandidina an'izay fankanakeriny sy mandidin'izay rehefa avy eo. Fataorian'ny fandavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina ny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université na sy ny CSS fanavaozana izany ary efa napetraka eny anivo ny antenimieram-pirenena miantso ny fitadiavam-baolana momba izay ny ministera PIA hisorohana ny fitarany raharaha amin'ny resaka korotana olona saina. Eny amin'ny antenimieram-pirenena ankehitriny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université taorian'ny fanavaozana nentin'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona eo anivon'ny CSS. Ireo teboka 5 antony fandavan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no kitihana tamin'izany. Fizakantena izay ilaina saingy tokony ikatsahana ny tombontsoan'ny firenena sy ny mpianatra hoy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Ilaina ny fizakantena ny université saingy tokony voafaritra ary tokony hamaritra ny rehetra hoe fizakantena atraiza sy makaiza ilay apetraka io ary mametraka ihany koa hoe inona ny tombontsoan'ny firenena amin'izany fizakantena izany dia ny makasika ny fitantanam-bola eo anivon'ny université, makasika ny fahafahan'ny mpampianatra manatanteraka ny asa malalaka, ny resaka fahafahana sy fahefahan'ny filohan'ny université izay nisy fanovana ihany koa satria notakin'ny HCC hoe tsy voafaritra mazava io ary toa midadasika be ny fahefana eo ampelantanan'ny filohan'ny université dia nanisy mpanitsina ihany koa izay Aina iteraka korontana sy savorivory tsy ampozana eto amin'ny firenena ity raharaha ity hoy hatrany ny ministra raha ny zava-nisy teny amin'ny ambaratonga ambony hatramin'izay no jerenina. Manoloana io miditra ho mpanelanelana ny ministera PIA ary miantso ny fionany eo amin'ny mpikambana eo anivon'ny CSS sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mampiantso ihany koa fifanantonana ny ministera sy ny fampitsaharana ireo fifandrangitana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Olon-dehibe nametrahany firenena fitokisana nametrahana ny hoavin'ny Madagasikara sy ny hoavin'ny tsika rehetra moa ny tompon'andraikitra rehetra voakasika izany. Raha ohatra ka fanahinina sy korotana inina volena moa izay rahantsika mahita fa tsy misaraka mihitsy amin'ny resaka fanakorontanana ara-politika sy ny mety korotana ara-politika izany ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany. Vavahady voalohany andianany rehetrarehetra izay te hanakorotana ny firenena foana ny université ary natao fitaovana foana hatramin'izay. Tsevina mizara telo ny fizakantena ny université araky ny voarakitra ao anatin'ny tolo-dalàna. Anatin'izany ny fitsinjaram-pahefana, ny fizakantena ara-bola sy ny fitantanana ary ny fizakantena eo amin'ny sehatra ny fikarohana sy ny fampianarana. Jereo akaiky zany ry fahefana mpanao lalàna ny momba izay fa mba te hikopa-kelatra amin'izay zany hikopa-kelatra ireny ny université ao anatin'io. Fa iverenantsika ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana namoaka fanambarana iraisana teo anivy ny FFKM androany ary ny antso ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ankoatr'izay mbola nanamafy ny fitsipahany ny tolo-dalàna mahakasika ny fampitsarana ny voka noho ny antony ara-pahasalamana ihany koa teo anivy ny FFKM. Amin'izao ankatoko ny fankalazana ny fetin'ny Pentecote izao, namoaka fanambarana ny teo anivy ny FFKM tamin'ity androany ity. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa mandalo ady mafy ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Sy mbola mifarana ny ady amin'ny Covid-19 izay yahina hirongatra ankehitriny. Miaina ao anatin'ny fahantrany ny vahoaka malagasy ary manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Ny antso ny vahoaka malagasy tsy ho kivony teo anivy ny FFKM ary hanana fanantenana amin'izao fetin'ny Pentecote izao. Ny taonan'ny vahoaka malagasy hijoro vavolombelo ny filazantsara eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra fa eo anatrehany izao vanim-potoana iainantsika izao ihany koa mba ho lavitry ny korotana sy ny tabataba isika eto Madagasikara. Ho an'ny lafiny ara-pitondrana kosa, ny antso ny mpisehatra ara-politika rehetra izy ireo, na ny mpitondra na ny mpanohatra, mba samy hampanjaka ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ary hitandro ny tombontsoa ambony ny firenena ka hialana ny fiantsina sy ny fanarao tampahefana. Nanamafy ny fandavany Maridrano ilay volavolan-dalàna momba ny ITG ihany koa ny teo anivy ny FFKM ary manohy izany fandavany izany tolo-dalàna izany amin'izao andro ny Pentecote izao. Mifanohitra amin'ny soatoavina malagasy ary manitsakitsaka ny asa ny aina io tolo-dalàna io. Farany ny rarisoa ny vahoaka malagasy sy vakivolo havita soa ny fetin'ny Pentecote ihany koa ny teo anivy ny FFKM.
Ao anatin'izay dia hiara entana ny mpitandro ny filaminana amin'ny famerenana ny filaminana eto Andrenivohitra. Atevenina ny fanaraha-maso ny fanenjena ny tompon'antoka amin'ny raharaha fakana-keriny amin'izao fotoana izao. Izay no tapaka nandritra ny fivoriana notaria amin'ny Praiminisitra lehibe ny governemanta Omaly niaraka tamin'ireo tompon'andraikitry ny filaminana. Namorona ny tompon'andraikitry ny filaminana rehetra teto Andrenivohitra atao amin'ny fibaikoan'ny zandarmeria atao amin'ny Toby Ratsimandrava Omaly ny Praiminisitra lehibe ny governemanta mikasika ny tranga fakana-keriny izay miseho amin'izao. Maro ny fepetra noraisina nandritra ny fivoriana ampitsarana aingana araka ny tokony ho izy izao tranga izao. Sy iarovana ny hain'ny vahoaka, isan'izany ny fanatevenana ny fanaraha-maso sy ny fanenjehana ireo mety ho tompon'andraikitra amin'izany, indrindra ireo tambazotra mpanaparitaka zava-mahadomelona mahery vaika. Fivoriana eo amin'izay Omaly dia fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fiatrehantsika ireo zavamisy izay manahira-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina toy ireo ankizivavy izay misy makakeriny izay tsy mazava inona ny antony ary izany rehetrarehetra izany dia tsy maintsy hakana fanapahan-kevitra matotra sy andraisana fepetra entitra ihany koa iarahan'ny mpitandro ny filaminana misalaha eto amin'ny tanànan'Antananarivo renivohitra. Androany nanome baiko ny komandy ny vondron-tafika sy ny komandy ny ZDS rehetra ny ministra ny fiarovam-pirenena amin'ny anampiany zandarmeria sy ny polisy-pirenena amin'ny fampandrina ny fahalemana eto amin'ny tontolo Andrenivohitra. Ato amin'ny tafika malagasy dia didina ametanana ny rahalahy ao gendarmerie sy ny polisy-pirenena mba manombotra zany zava-tozy zany satria tsy mety zany raha ohatra ka mampiraviravin-tanana ny vahoaka malagasy ny ray aman-dreny izay mety hitebiteby amin'ny andavanandro. Ka noho izany dia didintsika nareo commandant maison de défense et de sécurité, ianareo commandant de bataillon indrindra eto amin'ny faritra Antananarivo hamondrona ny rehetrarehetra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny polisy-pirenena sy ao amin'ny gendarmerie-pirenena handray ny andraikitra rehetrarehetra mifanaraka amin'izany mba hanampy an'ireo mpitandro filaminana namana mba hamongotra an'ireo valahara izay manao asa tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa misy ny laharana napetraky ny mpitandro ny filaminana ka azon'ny rehetra atsoina raha toka misy tranga fakana-keriny. Isan'izany ny laharana 03407 517 01 na ny 02022 281 70. Amporisihana atrany izay olona manam-bavao na mahatsikaritra tranga tsy mahazatra hitatitra izany avy atrany eny amin'ireo mpitandro ny filaminana. Ny amafisina ny paikady eo amin'ny lafin'ny famonjena vonan-dranomasina eto Madagasikara. Mbola maro ny lesoka mila hatsaraina taorian'ireny lozany sy ireny hoy ireo manampahaizana manokana mahakasika izay avy atsy La Réunion, izy ireo izay tonga nanao fitsirihana ny sehatra teto Madagasikara. Tsy mbola mahafehy tanteraka ny famonjena vonjy aina andranomamy sy andranomasina. Aorian'ny fisian'ny loza isika eto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale izay isan'ny sampandraharaha misahana ny fifamoivoizana andranomasina sy andranomamy. Antony, tsy mbola ampy ny fitaovana sy ny enti-manana hanatanterahana ny asa tokony atao aorian'ireny loza miseho ireny. Manapirofo izany ny nitrehantsika ireny loza andranomamy sy andranomasina niseho faramparany ireny. Fantatra ankehitriny fa ao anatin'ny fanatsarana ny rafitra vonjy aina ny eto amintsika amin'ny alalan'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Ny mila ataoko hoe hatsaraina zany dia eo amin'ny lafiny ataoko hoe ny fahaiza-manao ny mpiasa zany sy ny mpiara-miasa ary ny ahavon'ny lafiny teknika zany hoe ny radio-communication zany no mila hatsaraina ihany koa. Dia mazava ho azy ny ireo le fitaovana zay hoentintsika mamonjy voina zany eny ampianja zany hoe eny an-dranomasina zany amin'ny alalan'ny mutualisation des moyens existants. Io zany mila mafisitsika ihany koa izy io mba ahafahantsika zany manafaingana ny famonjena zany rehefa misy ny loza. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny fiatrehana ireo loza andranomamy sy andranomasina ireo. Ny fiantsona ireo manampahaizana manokana mahakasika izany avy atsy amin'ny nosy La Réunion izay sady nanatanteraka ihany koa ny fitsirina teto amintsika.
Lesika maromaro no hitan'ireto manam-pahaizana ireto. Nous sommes venus avec beaucoup d'humilité, nous avons faly izahay tonga teto niaino ary nidina hifotony nijery ny zava-misy mahakasika ny sehatry ny asa ity ary ny fifanankalozana maro samihafa. Misy ny fanamariana vitsivitsy izay nentinay tao aorian'ny fanazarantena nataona niaraka tamin'ny ekipan'ny GRCC sy ny MRCC. Tsy natao fifaninanana fa natao iarahana miasa ny tsina ireo izay lesoka hitanay sy nijerena ihany koa ny finiavan'ny tsirairay hitady vahaolana manoloana ny loza miseho ao anatin'ny sehatra asa misy ny tsirairay. Nandray ohatra izay hoe nisy fiaramanidiny Air Austral nianjera tany Mahajanga dia izay no nanaovanay andrana ka izay expert avatsy la Réunion nijery hoe inona no asa ataon'ny tsirairay avy. Que du côté maritime pour voir comment s'organisent les recherches. Nanamafiatran'ireto manam-pahaizana manokana amin'ny lafiny vonjy enina avy atsy amin'ny nosy la Réunion ireto fa mila amafisana ny fiara-miasa ny ratsa mangaika rehetra eto amintsika. Ny fampizarana nitrekefa tamin'ireo teknisian ihany koa izy ireo tamin'izao fitsidiany ny Madagasikara izao. Fa isan'ny vaovao nisongadina hoentina aminao amin'ity ala ity ihany koa dia nandray fanapahan-kevitra ny ampiato amin'ny asany sy hanafoana ny fanendreny solitena amin'ny ministerany fitaterana eo anivony filan-kevim-pitantanany kompania Air Madagascar minisitra Ranjatoelina Roland. Nesorina tsy ho mpikambany intsony araka izany Mamy Rakoto Ndrainibe sy Rina Rakoto Manga filohan'ny filan-kevim-pitantanany kompania sy ny filoha lefitra. Teboka maro no niresahan'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro nandritra ny fitsidiana nataony sy ny fionana tamin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa Air Madagascar. Isan'izany ny fampetona amin'ny asany sy ny fanafoanana ny fanendrena ireo solitena ny ministera eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny kompania mpitaterana Air Madagascar. Ankoatr'izay, isan'ny voaresaka ihany koa ny mahakasika ny tosan'ny kompania mpitaterana Air Madagascar izay mitetana $20 tapitrisa. Efa hita soritra raha ny fanazavany ny paikady entina ampianana io trosa io. Fipetraka ireo dette ireo au jour d'aujourd'hui, 40 millions de dollars, c'est une dette de la compagnie vis-à-vis de l'État malgache. La compagnie vis-à-vis de l'État malgache. Amiko zany anjarako en tant que responsable ao anatin'ny gouvernement, négocier amin'ny État malagasy hoe éliminer na une partie an'io hojerentsika. Mbola tsy tonga amin'izay tsika fa eritreritra anazy zaraina aminareo. Ny 20 millions de dollars manaraka. Et c'est une dette vis-à-vis des autorités françaises. Tiako lazaina aminareo zany les dettes, une dette na 20 millions io zany tiako négociena dans un cadre bilatéral. Azonareo zay fefa 60 zay. Tiako lazaina anareo mahatonga antsika un redressement judiciaire zao parce que la dette est colossale. Si demain on arrive à régler la dette d'une façon poserine tsara satria 10 ans zay ny eo anatin'ny mpanjakana 20 millions de dollars zany tamin'ny fotoana andronay nitarika la moyenne était de 15 millions de dollars américains rehefa zany mety ho azontsika zany raha tena hiasa tsika ary tsy n'y a pas de raison qu'on puisse pas arriver. Tiako lazaina anareo raha zay mandeha minjera ho azy verina Air Madagascar ihany. Hodiniana manokana ny paikady entina hanarenana indray ny kompania amin'ny alalan'ny fomba fiasa mahomby hatr'izay ary azona tombotsoa ara-bola sy ara-barotra. Tsy ekena intsony hoy ny ministra ny fitantanana gaboraraka sy ny fandaniana mihoapapana ary ny fanaovana tantely afadrakotra ny orinasa Airmad. Manomboka amin'ny latsinainy izao amiko lazaiko aminareo io fa taolo mitarika anareo aza matatahotra mihitsy nareo fantatra fa raha misy mandrahoana anareo zany io tsy mananky an'izany hoe travailler dans une situation de crainte, dans une situation azonareo ty bomba ataovy ao anatin'ny lohanareo manomboka an'io fa vous avez votre liberté, vous avez votre mot à dire. Tsy hoe tenanareo zany il faut aller vers l'anarchie. C'est quelque chose nareo rehitanareo l'organisation ana pléthore de responsables avec 2 avions, 3 avions qui volent. Fanazany ko sara mangataka aminareo izy fandraisana raiky izy. Fa ny zavatra tadavina dia tena hampandrosa ara-pandeha iray. Zay ny objectif ako, zay maministra. Manamby apetraka ny fanarenana ny kompania Air Madagascar ary mangataka ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpiasa tsirairay avy ny ministra mba ho asa arahinezaka ny fanovana tiana apetraka.
Iverina kely ao anatin'ny trangana herisetra indrindra ny mpahazony zaza isika ao anatiny ity fanadiadiana iray ity miseho amin'ny endriny maro ny herisetra mahazo ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao ankoatra ny trangana fanolanana re matetika ny anivo ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny endrika herisetra vaovao mahazo ireo zaza sy tanora noho ny firoborobon'ny tambazotra tserasera Facebook androany fa 4 ny volana jona moa ny andro iraisam-pirenena ho an'ireo ankizy hiara-ny herisetra fity nokolona. Tamin'iny volana Mey iny, natratra tany amin'ny 27 ireo trangana herisetra izay miatra amin'ny ankizy voarain'ny polis-pirenena misana ny fiarovana ireo zaza tsy ampy-taona. Raha ny tatitra nandritra izay roa taona farany izay, natratra tany amin'ny 7.300 ireo trangana herisetra mianjady amin'ny ankizy tsy ampy-taona araky ny tatitry ny polis-pirenena hatrany. Raha ny fanazavana, ireo fampiasana zaza tsy ampy-taona no tranga maro fahita sy andraisana fitarainana. Ireo ankizy izay tonga miasa avy any ambanivohitra no hiara-ny herisetra amin'ireo mpampiasa. Miseho amin'ny endrika maro samihafa ireo herisetra ireo, mety ho herisetra ara-tsaina na koa ara-batana. Tafiditra ao anatin'izany ny fampisehoana fihetsika mamoa fady amin'ireo ankizy. Ny zavatra matetika mitranga eto aminay momba ny herisetra mianatra amin'ny ankizy dia ny antsoina hoe mauvais traitement na ny fampitsaliana ataon'ireo olona izay mampiasa ireo ankizy avy any amin'ny faritra. Dia miasa ty Antananarivo izy mankizy anazy mbola tsy feno ny sainy ahafahany manatanteraka an'ilay asa, tsy tratra an'ilay asa, dia lasa manao herisetra aminazy ilay olona. Fanampin'izay koa ny tsy fandraisany ny tambi-karama keliny fa ireo indray mbola alefany ambanivohitra amelomana ny ray aman-dreny. Koa ny antsoina hoe maltraitance izay herisetra ataon'ireo ray aman-dreny na ny mpitaiza ny zanany. Misy ihany koa ny fanodikodonana zaza tsy ampy-taona, misy ny fanaovana hetsika mamoa fady atao amin'ny ankizy, ary misy ihany koa ny harcèlement sexuel. Araky ny fanadiadiana teny amin'ny fikambanana miaro ireo zaza izay hiara-ny herisetra, sarotra ny mampahery ireo izay sendra ny herisetra mandritra ny fahazazany. Misy amin'ireo ankizy no mandany taona maro vao tafarina amin'izay herisetra mianjady amin'izay. Misy fivoarana manaraka ny fandrosoana ny herisetra izay mianjady amin'ny ankizy, ka isan'ny mampirongatra izany ny fivoaran'ny teknôlôjia raha ny fanazavan'ny Ecopat France Madagasikara. Fivoaran'ny trangany miova zany mebetsaka ny seho karazana seho ipoiran'ny herisetra satria ohatra zao taloha tsy misy azany herisetra ny anaty tambazotra tserasera sy ny anaty internet zany ny ankizy hiaran'ny fanararotana na fanarana plana ny anatin'ny tambazotra tserasera dia misy lalana maro ahafahana manao an'izay. Voalohany aloha dia anisan'ny ataonay dia ny fampirisihana ny ankizy sy ny tanora ary ireo olona akaiky mba hanao ny fitorohana amin'ny alalan'ny signalement. Dia ny fomba fanaovana izany dia ny capture d'écran aloha voalohany indrindra ilay zavatra hita, dia koa ny fanaovana ny enregistrement na zavatra izay mitranga rehetrarehetra. Iny dia anisan'ny proof afaka entina any amin'ny cybercriminalité raha ahafahana manaraka ny zavatra mitranga rehetrarehetra nahazo an'ilay olona. Rehefa vita izay dia misy ny fandraisana ny tananan'ireo olona ireo araka ny lalàna sy ny fandraisana ny tanana an'ilay ankizy jerentsika araka ny tantsoroka ara-tsaina. Ho an'ny fanararaotana ara-nofo kosa indray, ny fanolanana avy amin'ny havana akaiky toy ny ray kely no tranga fahita matetika. Misy 12 ireo fitorohana fanolanana voarain'ny polis-pirenena misahana ny zaza tsy ampy-taona tamin'ny volana Mey lasa teo. Raha ho an'ny ity ankizy ity, lehilahy 3 no indray nanolana azy tamin'ny 12 taonany. Olona fantatra le izy, olona anankitelo, dia zany hoe ny ravavy nianatra no nisehon'le tranga, dia tamin'iny no le andro le ririny ireo moa dia maizina ny andro rehefa le amin'ny 5 toerana misy anay lavidavitra, dia tamin'iny no nanararaotany zareo. Tranga tsy tafody tany an-trano fa nisy nanatitra no tany an-trano. Dia rehefa tonga tany an-trano no safay mamanay nahitany fa voaolana avy eo, dia izy no nitondra anahy nitsaboana tany amin'ny centre Vonjy. Tao aorianan'ilay herisetra dia lasa sahirana be aloha za tao natao fianarana, ny ohatra hoe ilay tany am-pianarana izany dia tsy dia mahazo tsara, lasa sarotra be vao mampiditra an'ilay fianarana ao an-tsaina. Dia
lasa kamo be koa mandeha mianatra satria le fantatry ny ankizy le izy dia hiatakatahany ankizy be any ampianarana. Zaho aloha tamin'ny heritaona nanala BEPC dia tsy afaka dia ao an-trano ana mamerimberina dia miampy an'ilay fanampiana ataon'ny ECPAT France dia mifanohana eo zany le fanampiana sy le fianarana. Raha ny fanadihadiana, maro ireo antony mampirongatra ny herisetra miatra amin'ny zaza eto Madagasikara, oharina amin'ny firenena hafa toy ny la Frantsa hoy ny ECPAT France Madagasikara. Mila jerena akaiky ireo herisetra mianjady amin'ny ankizy. Misy ireo tranga maro samihafa izay tsy misy mpitoroka eny anivony ny fiarahamonina. Alors je pense que non, Madagascar est plus... Raha ny fahitako neto Madagasikara, miharatra hatrany tatitra voaray, miatan-didi-12 amin'ny herisetra ny ankizy, araka ny efa nambarako, andaniny fahantrana, ankilany elanelana misy sy ny fanabeazana, eo ihany koa ny fitazanam-potsiny raha misy tranga herisetra, indrindra ny herisetra ara-nofo amin'ny ankizy vavy tsy ampy-taona, ary eo ihany koa ny tsy fahasahiana mitoroka, izay inoko fa mifandray amin'ny kolikoly, ny fandravonana eo amin'ny samy mpiara-belona, ny fady sy ny sisa, ny tranga izay asan'ny ECPAT dia niady amin'ny fanararaotana ireo ankizy anatin'ny fizahantany, miaraka amin'ny fahantrana sy ny fivoaran'ny fizahantany, dia fantatra fa misy ihany koa ireo olona tonga nararaotra ara-nofo ireo ankizy, indrindra ny tovovavy. Fantatra ihany koa fa misy ray aman-dreny fahatsinony mamporisika ireo zanany vavy satria izay no hita no vahaolana ahafahany mihohitra. Parce que ça représente parfois la seule alternative et puis le seul moyen de promotion sociale. Ho amin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny zaza izay hiara-ny herisetra ity, manentana hatrany avy amin'ny polisy-pirenena mikasika ny herisetra mianjady amin'ny zaza eny amin'ny fiarahamonina. Ankizy izay hiara-ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina dia eny amin'ny fiarahamonina efa misy ampifokotany misy ny antsoina hoe fiantso. Dia afaka manantona ny vantanan'ireo fiantso izy dia ireo fiantso indray no mitondra anazy mankaty aminay dia afaka anaovana fanadihadiana foana na tsy vonina hitory ary ny ray aman-dreny. Avy ato amin'ny sampandraraha ny polisy miadidiny zaza tsy ampy taona sy ny heloka mamafady dia manentana ny olona izay mahita herisetra atao amin'ny zaza mba hiantso ny laharan-taroby maitso laharana 147 na koa hiantso ny laharana 03405 763 aoka tsy ho jamba ao anatin'izay fa tsy ny ankizy irery-tsony zao no hiaran'izay herisetra izay fa saika ny ataontsika hoe salatona rehetra no voakasika ao anatin'izay miandahy-miambavy ihany koa ny hiaran'izay fa so mieritrehitra hoe ny vehivavy ihany. Anoizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fanajana ny fepetra fiarovana amin'ny afo ny trano-tseranana vaovao eto amin'ny seranam-piaramanidina Antananarivo. Hitantaratra izany eo amin'ny fodrafitrasa fitaovana sy ny fampiofana n'ireo mpiasa ny seranana ho hitanao ao anatin'ity horonan-tsary ity ny mombamomba izay. Anisan'ny mampiavaka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao an'Antananarivo ny fanarahan'ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny fiarovana amin'ny fotodrafitra samihafa. Azo tanisanao anatin'izany fisian'ireo sprinkler mihoatra ny 2 isa izay mamoaka rano vatany vao misy afo ao anatin'ny trano-tseranana. Marihana noho izany fa tsy azo atao ny mifokasigara atao anatin'ny trano-tseranana. Eo ihany koa ny fisian'ireo extincteur maro ary mipiasa eto amin'ny ravina l'airport dia efa voahofana manokana amin'ny fampiasana izany. Raha sanatria misy ny afo ary mba ho fiarovana ny olona ao anatin'ny trano-tseranana dia misokatra ho azy ireo varavarankely famoahana setroka eny amin'ny tafo. Miara-miasa akaiky amin'ny SLI na ireo pompiers any Asekina ihany koa izahay mba ho famonoana ny afo raha sanatria ka misy izany. Mifandray manokana amin'izy ireo ny centre de contrôle amin'ny alalan'ny finday natokana amin'izany. Ary farany, raha toa ka misy ny tsy fahampin-drano dia misy ireo bâche à eau na toerana fitehirizan-drano manokana izay ahafahana mamono ny afo ao anatin'ny trano-tseranana. Namboarina manokana ihany koa ny rindrina sy varavarana ao amin'ireo efitra misy ireo fitaovana informatika mba ho fiarovana azy ireo raha sanatria ka misy ny afo. Isentokely anaty doka fohy isika zao anambahiny sika rehefa avy eo iresaka manodidina ny olany FOM na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy manodidina ny filaminana sy ny fitaterana mandritra ny fetin'ny Pentecoste raha pitso ihany koa ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary.
Salama, balika. Homme 120 plus. Mazava izany. Homme 120 plus. Homme 120 plus. Velomé. Homme 120 plus, ya. Détecteur de mouvement. Vaovao be balika homme 120 plus mandeha amin'ny herin'ny masoandro jiro antona efatra lehibe miampy jiro ray mirehitra rehefa mahatsikaritra fihetsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ary afaka mahanana finday farak'izay aingana manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif pour contre-attaquer le volet. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, le décodeur avec un mois sur Access est à 50 000 arrières seulement. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Oro, une efficacité longue durée. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. manambahiny ny sampana fampalalam-bavonykolo amin'ity ala ity dia tsy iza fandrematoa Rahalambo na Haja Yvon zay président ny fond manany fédération des opérateurs miniers malagasy miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity tapitra ho maly fatelon'ny volana ny fepitoana nomenareo ny fanjakana hitondrana vahaolana mahakasika ny teboka isan'ny tokony nangatany fond anarenana ny sihatry ny arena kibontany amin'izao fotoana moa zany mialohany hidirantsika ao anatin'ny valan'izay dia tsara raha iverenana ny votoatiny fangatahana nataonareo. Ia, miarabany Cool TV dia misaotra betsaka indrindra nanasa amin'izao andro hariva izao. Oui, nisy tokoa ny fangatahana satria mikatso ny asa ao anatin'ny fikirakirana ny arena kibon-tany. Na ny fitaterana zany, na ny fitahirizana, na ny famidinana ary tonga hatrany amin'ny fanondranana zany hoe chaîne de valeur rehetra zany mihita ao anatiny maromaro ny fitakina tao anatin'izany dia ny amoahana ny laisser passer ho an'ny mpandrarà mandoa ny volam-panjakana ara-dalàna
na tamberibidy io a na ny frais d'administration manaraka izany koa dia ny fitakina ny resaka renouvellement ny voan'ny resaka renouvellement satria droit zany araka ny lalàna mifehy atsika mikasika ny seritry ny arenakibotany ny resaka maromaro mahakasika ny hoe tokony fampidinihana ny resaka cahier de charge prix CNM code sy ny rehetrarehetra tao anatiny konkoa ny resaka mahakasika ny resaka rapatriement de devise satria le resaka transit time sy le duriana rapatriement efa tsy mifanaraka ntsony ankehitriny. Tapitriny ny fimpitona nomenareo ny fanjakana tao anatin'izay nisy valiny azo ihany ve tao anatin'izay? Eny tompoko efa le 3 moa zany no faran'ny fampilazana nataonay tamin'iny le 2 arriva noniona tamin'ny ministre sy ny Andriamatoa secrétaire général ny tena koa tao Ampandrinomby rehefa novoasana teo zany resaka dia misy disposition transitoire zany hojerevana ny ampiarana ho raisina sy hojerevana ny ampiarana anazy amin'izao fotoana izao mahakasika an'ireo stock ny entana mbola tsy épuisé io zany dia ho disposition ho raisina aloha mandra-pahatonga ny manam-pivoaka an'le renouvellement zany zavatra zany zany no ampitaina amintsika mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'le izy hoe mila mandefa n'ilay atota nisan'ny stocktsika menakafy zany hoe isaky tsy hoe par substance moa zany fa par catégorie fotsiny hoe pierre industrielle, pierre fine, pierre précieuse sy isankarazany dia samy mandefa ny azy eo zany ao anatin'izy dia hita eo amin'izay le valeur globale hoe aiza ho aiza ny valeur tokony ho rapatriena sy ho apporter n'ity secteur ty ao anatin'le izy. Na izany zany mety manahoana ny ataontsika hoe toy ny fangatahana ao anatin'izay sa efa hoe azo lazaina ho mahafapo io dia hijanona treo ny fangatahany forme raha ny forme manokana? Ny fangatahana dia mitohy foana. Misy ny hetsika ny forme manokana, misy hetsika forme miaraka amin'ny plateforme izay misy ny opérateur rehetrarehetra ohatrany hoe misy ny chambre de mine sy ny rehetrarehetra. Ny dingana manaraka zany zao dia isy interpellation ataonay eny amin'ny assemblée nationale efa mbezaka koa zay maka contact eny amin'ny Sénat sy isan-karazany fa misy zavatra maromaro tokony hodinihana ary mahakasika amina département ministériel maromaro tsy minina ihany fa zay voakasika an'izay rehetrarehetra dia zana ho atsona sy fampidinihana iarahana amin'ireo solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka tokoa mantsy sy ny antenimieran-olona no mpanara-maso ny mpanatanteraka ka mba ahafahana manana vokatra zany dia iarahana miasa amin'ny rehetrarehetra zay zavatra zay. Tsara patsahivana ihany angamba ny Andriamatoa Filoha farany hoe manahoana ny mety ho fiatraikany ataontsika hoe ny fikatson'ireo sehatra teboka isan-tsokajiny nambaranao ireo any tsy famaliany ny fanjakana andreo ihany koa amin'ny toe-karena kabeny raha tsy ilasintsika raha tsy ny hoe ny ho anivo ny forme manokany. Misaotra-petsaka amin'ilay fanontaniana. Ity zany dia efa resaka ombeny foana ao anatin'le izy. Raha tsika nahita fa itsika menakavy no lalovan'ny rivodoza mahery vaika. Firifiry moa fambolena tototry ny atsanga tao anatin'ireny taketra anazy antsika ireny. Mangany fotsiny ihany ny takaitra navelan'ny Covid eo amin'ny resaka fandraharana roa zay. Ary fahatelo rehefa miratsy zany ny vokatra any amin'ny tatsahany ambany vohatra any dia irongatra ny tsy fandriam-pahalemana ny ambany vohatra any. Aza adinontsika fa ny any ambany vohatra any dia ny 26 juin sy ny krismasy ny tena fety aminy. Io 26 juin io rehefa tsy avelanao hiasa ny mpandraraha tsy afaka hividy vokatra ny vokatra ny tatsaha dia ireo tatsaha ireo tsy maintsy lasa tsy afaka hiasa tsony an'io arenak'ibony tany io zany hivarotra ho an'ny opérateur fa tsy maintsy lasa hibriko hitady zavatra hafa sy isan-karazany. Ankoatran'izay zavatra zay
manana olantsika menakavy amin'izao fotoana izao amin'ny resaka sandan'ny vola vahiny amiko teny vaolana tokana dia ny fivarotana ny akora ihany ampidirana vola vahiny miditra eto toerana izay aloha no tokony masony rehetrarehetra mba ahafahantsika menakavy masofla kely eo amin'le resaka fiarinana mba fendefeny fanazavana makasika izay ankasitrany ianao Andriamatoa Rahalambomanana aja Yvon zay filohan'ny FOM-na ny Fédération des opérateurs miniers malagasy ny vahiny tato anatiny vavaon'olo tamin'ity alina ity. Misaotra indrindra tompoko. Anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia ampitomboana hatrany ny isa mpitandro ny filaminana hiasa mandritra ny alahady amin'ny Pentecoste sy ny alatsinainy ny Pentecoste efa mipetraka avokoa ny lamina rehetra hoy ny tompon'andraikitra ary ho apetraka hatrany ny accident zéro mandritra izay. Efa napetraka avokoa ny lamina rehetra fitandrona ny filaminana mandritra ny fety hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny zandarmeria sy ny polisy-pirenena mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pentecote sy ny alatsinainy ny Pentecote ho avy izao. Tanjona apetraka mandritra ny fety ny hoe accident zéro fa hoy hatrany izy ireo. Moa zany dia misy foana ny ohatra ny Pâques dia misy koa ny Pentecote sans accident zay raha ny vontokely anankitelo miara-miasa fitandrona ny filaminana zany izay miopana indrindra ao anatin'ny polisy administrative na ny fisorohana ny loza eny amin'ny sita rehetrarehetra izay fitsangatsanganana eny ka dia efa mipetrapetraka izay amin'izao fotoana. Manoloana ny toedrara ankehitriny entanina hatrany ny rehetra mba ho mailo amin'ny lafiny rehetra ary anaja ny lamina izay apetraka ireo mpitandro ny filaminana amin'ny faritra maro. Izay foana matetika ny fomba fiasa miandry fety vao hoe ampitomboana an'izao hoe amafisina an'izao hoe tsy afaka apetraka maharitra mihitsy ve ireo ampirindra ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Fa ny tombo 50 hatramin'ny 570 ny taxi borosy miazo an'Antsirabe amin'izao fetin'ny Pentecoste izao ary nasiana lamina manokana ny ady amin'ireo mpitatitra tsy ara-dalàna. Ho an'ny miazo any Mahajanga kosa mitovy amin'ny andavanandro ny mpandeha raha ny nambaran'ireo lehibe ana kooperativa olona saina. Isan'ny faritra mahasarika olona isaky ny fety tahaka izao ny any Vakinankaratra. Hatry ny omaly no efa tsy naharaka ny fiara fitaterana ary tamin'ity androany ity nisy ny lamina manokana ahafahana mitatitra ireo mpandeha. Amin'ny andavanandro moa zany dia amin'ny 90 voiture eo manodidina eo. Amin'izao zany tafakatra ohatran'ny omaly zao efa 135 voiture nandeha. Androanga mba marina fa mety miakatra mombony koa izay. Jerevana tsara ny fiara alohan'ny départ atao visite sur terrain eto. Jerevana chauffeur hoe salama tsara fe tsy mamamo ohatr'izany. Manifold tena mipetraka tsara mihitsy amin'izao mbola mandeha enregistrement. Ny clandestin moa efa nisy zany feonana tamin'ny ministèren'ny fitaterana sy ny ATT efa misy ny organisation momba an'izay. Efa misy fanaraha-maso manokana momba an'izay clandestin izay mihitsy satria matetika ireo ny tena mampisy loza eny an-dalana amin'ilay tsy fahasarana amin'ilay mandeha makany. Hatramin'ny 7:00 mbola misy ny fiara miainga miazo an'Antsirabe eto amin'ny fahasankarana raha ny fanazavana hatrany rehefa fety tahaka izao. Ho an'ny etsy amin'ny garotery maki mangingina tsy tahaka ny isan-taona ny mpandeha hoy ireo lehibe na kooperativa. Raha taloha izy mahalasa efatra fa zao izy mitovy ny isan'andro ihany tsy dia misy olona. Le fahafaha mividy mihitsy ngamba ny hena be le. Ny olona amin'izao zany somary ohatrany tsy dia misy satria ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana ihany ny olona. Sahirana daholo ny olona dia tsy tena mivezivezy matetika fa le tena olona mandeha mivezivezy ao zany le olona le manana ohatra hoe mpivary mandeha. Tamin'ny heritaona somary betsabetsaka olona kokoa noho tamin'ity. Ny anay zao tomobile ray maraina dia 2 hariva amin'izao nefa sahirakirana kely vao mafeno tomobile 2. Nefa tamin'ny heritaona zay mahalefa tomobile 3 maraina 3 hariva ohatr'izany malasa 9 zay ndray andro farafahakeliny ohatr'izany. Zao nefa tsy 3 sahirana zay vao mafeno ary zay. Tsy nisy fiovana ny saran-dalana na eo aza ny faratsian-dreo lalam-pirenena. Mijanona ora ialina ariary ny miazo an'Antsirabe izay efa atao 4 ora mahery amin'izao fotoana izao. 4 alina ariary kosa ny saran-dalana mankany Mahajanga.
Avalitsika ny vaovao momba izay fiatrehana ny fety izay fa hanomboka ny voalohany volana Jolay hatramin'ny 1 Oktobra ny fanisana sy ny fitsarana miaramila manerina ny nosy ho an'ny taona 2024. Maro ny osoka hita tamin'ny antota taratasy fangatahana position militaire ka tsy maintsy nandraisana fepetra hoy ny fanazavana na izany na tsy izany dia mitony fanintana ireo mikasa ny hanao fanadina mpanjakana iroso amin'ny fitsarana miaramila nela. Ny voalohan'ny volana Jolay hatramin'ny 1 Oktobra no anatanterahana ny afanisana sy ny fitsarana miaramila manerana ny nosy. Eto Antananarivo renivohitra no anombohana ny afanisana izay ho tanterahana ny alatsinainy 4 Jolay eo amin'ny kianjan'ny Betongolo ary aharitra iray volana izany. Aorian'izay kosa ny any amin'ny faritra hafa. Jereo ny tety andro tsy ela ary mora ny mitsara miaramila ny fotokopian'ny karapanondronareo ihany ny entina eo amin'ny toerana anaovana izay fitsarana miaramila izay. Mariako fa ny voalohany volana Jolay no fotoana fanombohan'ny fitsarana miaramila fa eo amin'ny kianjan'ny Betongolo kosa nanombohana azy ny eto Antananarivo renivohitra dia ny alatsinainy fa 4 ny volana Jolay manaratonga ny farana volana Jolay ary eo amin'ny tapaka ny volana Oktobra indray ny mamarana azy dia mbola ny eto Antananarivo renivohitra. Ny any amin'ny faritra dia manomboka amin'ny volana Jona eo nareo dia mahita ny tety andro isaky ny distrika tsirairay misy atsika aby. Ho an'ireo izay tsy manana karatra maitso izay manamarina fa anavita ny fitsarana miaramila, tsy mahazo ny taratasy na ny certificat de position militaire izay tena ilaina rehefa anao ny fanadina mpanjakana. Marina fa adidi ny olom-pirenena rehetra na lahy na vavy feno 7 taona hatramin'ny 30 taona ny fanisana sy ny fitsarana miaramila araka ny voalaza ny adidy itsovolana laharana fa 7 Rehefa vita fitsarana miaramila dia mahazo ianareo ny atao hoe karatra ny service fanompo-pirenena na karatra maitso isitsika na carte verte na aizan'olona azy na attestation de révision. Izay karatry ny fanompo-pirenena izay na izay attestation de révision izay no antota taratasy tsy maintsy aseho rehefa angataka ny position militaire ianareo. Ny position militaire no entina hamenona ny antota taratasy amin'ny fanadina mpanjakana, anaovana ny passeport, anaovana ny fidirana ho mpiasam-panjakana na hakana vatsim-pianarana sy ny sisa dia ny position militaire tompoko dia tsy misy position militaire azo délivrena na omena raha tsy mampiseho ny taratasy nanamarina fa niatrika izay fitsarana miaramila izay ny olona anankiray. Raha ny vokatra azo tamin'ny taona 2024 zatovolahy miisa 477 hetsy no ny tsara miaramila ary 427 hetsy kosa no nahavita izany ho an'ny zatovavy. Antotanisa izay efa hita fa nitombo raha ampitana tamin'ny taona 2024 ary manentana hatrany ny zatovolahy sy vavy ao anatin'ny 7 taona ka hatramin'ny 30 taona amonjy ireo toerana voatondro anaovana ny fitsarana miaramila. Karapanondrom-pirenena ihany no ilaina mandritra izany ary maimaim-pona tsy andoavam-bola ny fanaovana izany hasiny fahazahoana ny karatra maitso. Fa misarika sy mahaliny ireo mpanjifa ny akoho gasy raha mitaha amin'ireo akofaka nanofo tsara ny hena sy ny ro azo avy aminy tsy maharaka ny filan'ny mpanjifa nefa ny vokatra avy amin'ireo raha tsy ilaza fa tsy ny eto andrenivohitra manokana indrindra isaky ny manakaiky fety toy izao. Isany sy ampiariana kely masokarena ary mbola malalaka ny fiompiana akoho gasy tsara ho fantatra mahakasika izay indray no hoentina aminao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV raha ampitso amin'ny fitorariva andao arahana ny sombin'izay. Miankina betsaka amin'ny fanaraha-maso atao amin'ny biby ary koa amin'ny fampiasana azy ireo amin'ny ankapobeny ny fomba fiompiana nentim-paharazana. Vitsy ireo fomba fiompiana tsy mifangaro amin'ny asa hafa. Ny biby ompiana mba ahazona hery ho enti-miasa dia mamokatra ronono sy hena ary akora ilaina amin'ny fanamboarana fitafiana. Misy fifandraisany amin'ny fambolena sy amin'ny fomba mampanao ny mpiompy ny fampiasana ny biby. Mazava ho azy fa tsy nampianarina ny ompy ny ankamaroan'ny mpiompy akoho gasy kanefa rehefa tiana atao loharanom-bola sy ho fiariana maharitra ny fivarotana akoho. Zanany, vantony, reny akoho, lainy akoho, na koa atody akoho dia azo atao ny mampitombo ny vokatra ho tsaratsara kokoa. Manafaingana ny famokarana, mitsinjony mba tsy hiova tsiro izay mampalaza ny henan'akoho.
tsy mora andairany aretina ny akoho gasy saingy mety ho voany aretina rehetra izay mpahazony akoho mamborona ihany koa raha tsy misy asa fisoroana ataon'ny mpiompy mialoha izay miantoka ny famokarana maharitra. Tombontsoa amin'ilay zany hoe atsaraina mihitsy ilay sakafony satria atao fidiram-bola tena fidiram-bola izay ny tombontsoa dia tsy hoe atao vadinasa fa tena asa iainana mihitsy hoe anatsarana ny vola miditra ao an-tokantrano. Ie. Dia rehefa te hanatsara ianao zany ny vola miditra dia mila miketrika ilay lohanao ahoana ilay fanatsarana. Atsaraina izy any amin'ny razany, atsaraina izy any amin'ny fomba fikarakarana fahasalamana, atsaraina izy any amin'ny sakafo. Dia rehefa voatsaranao rehetrarehetra salama ny akoho dia mitombo amin'ny fotoana ilanao azy dia mahazo vola amin'ny fotoana azonao reglena mihitsy io fidiram-bolanao io hoe raha mokatra ny tia dia zao mila vola ohatr'izao. Azo reglena zany azo tanjona laza ataonao anaty diary-pamokarana mihitsy. Lafo mavaoafa kosa indray dia vonin'ireo mpanakanto sy mpikarakara amin'ny fampisehoana ho tanterahany solo andrena solo otrony antsany Kristia raha mipitso etsy amin'ny kanal Olympia Iarivo. Hira fiderana amin'ny maha-Pentecoste ny andro no iraina mandritra izany hoy ny fanazavana olona saina. Reny mazava zay mampisava ilaona be. Vita ny famerenana sy ireo pitsopitsony rehetra amin'ny fampisehoana ho tanterahana rapitso etsy amin'ny kanal Olympia Iarivo manomboka amin'ny 3:00 Solo andrena solo hira fiderana otrony ny antsany Kristy. Vonina mihitsy dia tena vonina ny takia. Izy moa zany miankina amin'ny répétition ihany no tena bazina izy io. Dia ny répétition zany efa natao tena farak'izay tena matanjatanjaka. Dia vonina takia ary faly ifakahita amin'ny pakafia amin'ny andro rapitso io. Dia manetana foana andreo zay mbola tsy nahazo tapakila, dia manetana andreo zay mbola tsy tapakevitra fa azo fafinaretana ianareo dia tongava maro. Le izy atao mihitsy zay tsy amonamonaina amin'io seo io, zay no natonga anay nanasa ny antsany Kristy dia mba mifandimidimy eo zahay zany, mifandimidimy eo ny tarika. Dia tongava fa zay nataoko teo ny valala tsindromandry vavahady sady za tsy dia mahalana mihitsy aho zany no misehosehatra concert mahalana kabare mba indraindray manao ihany fa ny concert mahalana mihitsy dia tongava maro fa ho afapony tsirairay. Raha mipitso araka izany no fotoana etsy amin'ny kanal Olympia Iarivo manomboka amin'ny 3:00 hira fiderana ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny maha-Pentecoste ny andro. Fa ny fampiroboroboana ny distrika misy 7 ao anatin'ny faritra Sofia no tanjona hoy ny fikambanana Fivasoa izay niarana ankalaza ny fetin'ny reny tamin'ity androany ity. Tafiditra anatin'izany ny asa sosialy isan-karazany atolotry ny fikambanana ho an'ireo mpiarabelona. Zava-dehibe ary ahafahana manampy sy manolotanana ny mpiarabelona ny fikambanana hoy ny eo anivon'ny Fivasoa na ny fikambanana izanaky Sofia eto Antananarivo izay niarana-kalaza ny fetin'ny reny androany. Asa sosialy maro samihafa no afaka tanterahana amin'ny alalan'ny fikambanana ankoatra ny fitinjovana manokana ireo mpikambana. Ohatra ny zaraky Doro isaka maternité isaka distriky amin'ny faritra Sofia. Distriky 7 zany ny zaragna Kidoro amin'ny reny amin'ny maternité satria reny miteraka ao dia fagnampiagna vola ny Fivasoa madidio. Mitady vola zany ny Fivasoa dia atao etsika agny an-tanàgna ave fagnampiagna ny fiarahamonina agny an-tanàgna. Zay zany antoposianay eto magnampy ny raha vavy reny namanay agny tanàgna.
ny tanjona amin'ny fikambanana fivasoa koa hoe ahoana no ahatonga ny vehivavy tsirairay hahaleo tena hahatsara zany ny farim-piainany zay niko tanjona hoe fivasoa. Araka izany nanentana ireo vehivavy anatin'ny faritra Sofia hiditra anatin'ny fikambanana ireo mpikambana. Ny fampiroboroboana ny distrika misy 7 ao anatin'ny faritra miaraka amin'ny fanjakana no tanjona. Dia magnantso antsika izay mbola tsy agnatin'ny fikambanana. Maro antsika vaiavy avy an-tanàna eto Antananarivo magnantso antsika mbo agnatevin-daharana hiditra agnatin'ny fikambanana fô fiarahamonigny iarahantsika jiaby aketo na amin'ny tsara na amin'ny ratsy izay anaovagna antsoavo antsika ho avy amin'izany. Ny eto mikambagna ary magnano antsika an-tanàna jiaby agny mandro tsara befandriagna antsoiagna lalava mampikony Port Berger bialagnana efa misy ny fikambanam-bahiavy fa magnirika atsika managno atsika mbala agnatevin-daharagna ampiroborobo ny district misy atsika tsiraikiraiky indrindrandrindra handray an-tagna ny fampandrosoagna miaraka amin'ny ampitondra. Fiaraha-misakafo fety sy korana no nandravaka ny tontolo andro ho an'ity fikambanana ity androany. Nisy ihany koa ny fanomezana hafatra sy fankahirezana manokana ireo renim-pianakaviana rehetra amin'ny mahafankalazana ny fetin'ny reny azy indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa iazakazaka vetivety any Antsirabe isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity niavaka ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny ronono atao amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ity taona 2024 ity. Nisy ny fifanaovan-tsony ny sa tamin'ny feno ronono sy ny fampiratiana tamin'ny alalan'ireo trano eva maro mahakasika ny vokatra azo avy amin'ny ronono kolo Antsirabe. Totosa teto amin'ny faritra Vakinankaratra ny voalohany volana Jona 2024 lasa teo ny fankalazana nasionaly ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny ronono. Niavaka izany fankalazana izany tamin'ity taona 2024 ity, nahitany ireo trano eva manodidina ny 500 eo nampiranty ireo vokatra azo avy amin'ny ronono. Ny faritra Vakinankaratra ny faritra mpamokatra ronono betsaka indrindra eto Madagasikara raha oharina amin'ireo faritra hafa. Araka izany dia isy ny fanatsarana ny kalitaon'ny ronono vokarina eto amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono sy ny tetikasa Gazef izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Izany dia miainga amin'ny fanatsarana ny taranak'omby sy ny vilon'omby ary ny fitiliana ny ronono miainga avy ny fotony amin'ny fampiasana ny laboratoire mobile. Efa misy moa zany ao anatin'izay fanaovana ny laboratoire mobile amin'ny mobile anazy dia tena midina ny fotony mihitsy ny tanjona ary ireo laboratoire mobile ireo dia motona miaraka amin'izy ireo ahafahana midina ny fotony na ny amin'ireny ataontsika saro-dalàna ireny ary dia ezahana ho tonga ary inopine ilay izy. Tsy afaka amin'ny tenitsika fa ampy izay satria na fitaovana ary mbola tsy ampy fa ao anatiny hoe manao pilote aloha tsika amin'izao fotoana izao ary ezahana ho ampitombona ireny fitaovana ireny aniriana dia efa hita hoe mety tsara ny kalitao an-dronono saingy ny voatsirika treto tsy mbola afaka ilazantsika ny Vakinankaratra amin'ny akapobeany fa mbola isy moa tombanesaka izay ho atao ahafahana mamoaka amintsika sahala isa mazava momba an'izay hoe firisan-jato izay no voatsirika amin'izao ary firisan-jato ny afaka anaovana extrapolation amin'ny production générale ny faritra Vakinankaratra. Nandritra izao fankalazana izao ihany koa no nanaovana ny fifanaovan-tsoniny sa tamin'ny feno ronono eto Vakinankaratra. Zava-dehibe hoy ny talepatry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono aty atoerana io fanaovan-tsony io mba hatratrarana ny tena kalitaony ronono tsara sy ara-pahasalamana izay mampalaza ity faritra ity. Sata moa izay hoe sata mifehy ilay izy, izany hoe ifehy ny tontolo mpamokarana rehetra mihitsy, izany hoe anana zany tsika ny norme de production ho amin'ny faritra Vakinankaratra. Tsy apetrakintsika fotsiny izy io aty amin'ny hoe fanjifana na hoe aty amin'ny faritra fa manomboka any mpamokatra hatraty amin'ny mpanjifa izay ilay rojo-piariana no jerentsika. Ny tsika eto Vakinankaratra manana tombony fa manana plateforme régionale na rononontsika. Ao amin'io plateforme io efa misy collège ireo, izany hoe ireo maillon rehetra ny chaîne de valeur dia efa mivondronao ka mora kokoa amintsika ny anaraka n'iny charte iny no fisian'ny plateforme ary manomboka izao zany ny tsirairay avy dia samy efa manana ny engagement any. Ary izay tsy manaraka engagement mazava ho azy dia tsy afaka hisitraka le hoe tena ronono Vakinankaratra ty ronono ataon'ity satria tsy manaraka an'izay sata izay. Araka izany dia miroso amin'ny fanatsarana ny fampiroboroboana eo amin'ny sehatry ny famokarana ronono eto Vakinankaratra ny tetikasa Gazef sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono amin'ny alalan'ny fanatsarana ny rojo-piariana ho an'ny ronono.
dia izay ihany koa no entintsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena na eo aza ireo takaitra maro no ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine nanambarany filoha Volodymyr Zelensky fa tsy resy izy ireo tao amin'ny tambazotra tserasera Instagram naranty ao Kiev ihany koa ireo fitaovam-piadiana rosiana azon'izy ireo hanehoana fa anadiny firenena ary mahazo vokatra ihany koa ao anatin'izay. Fitaovam-piadiana rosiana maro toy ny char sy tank ary ireo fiara-mifono vy isan-karazany aseho eto Kiev anehoana amin'ny vahoaka Ukrainiana sy amin'izao tontolo izao fa anatin'ny adiny firenena indrindra any amin'ny ilany atsinanana. Efa nizatra tsikelikely ny ady ireo mponina amin'izao 3 volana mahery nanomboany izao. Miezaka miaina toy ny andavanandro izy ireo fa tsy te andao ny tanindrazana. Tamin'ny Instagram no nanehoan'ny filoha Volodymyr Zelensky fa mbola mijoro Ukraine. Tsy resy fa eo ireo tompon'andraikitra isa tokony tarihiny toana ny vahoaka iray tsy mivaky. Manao ny tombana tao anatin'izay 100 andro nisy ny ady izay ihany koa ny fanjakana Rosiana. Hita avy amin'izany ny fahazahoana ny Donbass ary maneho ny mpitondra azy ireo fa araky ny drafitra efa napetraka hatrany am-piandohana ny zavamisy sy ny fomba fiady ankehitriny. Tanjona maro no efa tratra, indrindra ny fanafahana ireo vahoakany. Ity ady ity izay tsy mbola fantatra ny fotoana ahataperana sy ny tanjona tena tindry zareo Rosiana atongavana. I Kremlin izay hita fa efa niomana ary mbola manomana ny ho fahalavan'ny ady raha nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena Ukrainiana. Hatreto, ny 20% ny Ukraine no efa fehezin'ny miaramila Rosiana. Mikatso tanteraka ihany koa ankilany ny fifampiresahana eo amin'ny Kiev sy Moscou. Izay ihany koa no nentina namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity amin'ny anarany ekipa rehetra nanomana hatramin'ny nampita mivantana ny vaovao ho anao any an-tokantrano any no hitondrako ny teny fisaorana ho anao nanaraka izany hatramin'ny farany manaova fety sambatra manomboka ho amin'ny rapitsoary tompoko lasy tombovavy veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.